Miobio an Jehova ry tany rehetra, mampo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika, ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Vavaksika. Andriamanitra Ray Masina tsara indrindra izay any an-danitra, mbola mitera mankalaza ny anaranao izay amin'ny sabata masina izao. Misaotra noho ny fanatrehana manokana izay ataonao anio. Meteza reo mba hiteny aminay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarabantsika rehetra amaneta tratra sapato zao sapato zao faly miarabantsika rehetra tratra zao sapata manokana natokana ho an'ny sasa marefo izao. Andro manokana ny andro androany satria dia andro hitondranam-bavaka manokana andreto sasa marefo ireto. Ny sabata tsika androany zany dia sabata izay hitondrantsika ambavaka andro ray aman-dreny manana sasa marefo, hitondrantsika ambavaka andreto zanaka marefo ireto, ka misy matoky fa hivavaka ho azy ireo isika. Amen.
Ny vaky teny amintsika amin'ity sabata maraina ity dia ao amin'ny Salamo 4:20, ny 2 sy ny 2. Salamo 4:20, ny 2 sy 2. An Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy no nanorina azy tambony ranomasina, tambony rano no nampitoerany azy. Amen. Vavaka Assalamualaikum. Yary vavaka ary isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao zahay. Fa nomenao ity sabata manokana ity, izay hitondranam-bavaka ireo zaza marefo. Raha io jereo manokana ireny zaza marefo ireny, satria zanakao izy ireny. Omeo hery fahasalamana, ampitomboy tsilotsaina ireny zaza ireny. Taio ny tokantrano tsirairay izay manana zaza marefo. Ianao ane ameno mibanga hiditra an-tsehatra amin'ny fanabeazana ireny zaza marefo ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miderahany Jehova fa tsara izy, Tsara izy. fa mandrakizay Manasay famindrapony. papapony. Tonga eo amin'ny fotoam-pivavahana ho amin'ny fanentanana ny fanatitra sy ny ampamfolony isika. Koa manome fotoanantsika minitra vitsy hiomana ho amin'izay. Rehefa voahomantsika ny fanatitra sy ny ampahfolony dia handray ny tenin'Andriamanitra isika izay hitantsika ao amin'ny Salamo. Salamo fa 4:70. Salamo fa 4:70, ny 9:9. Akitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Manomezany Jehova ny voninahitry ny anarany. Mitondra fanatitra ka makinesa eo anatrehany, makinesa eo akianjana. Ny tenin'Andriamanitra dia mampifantatra antsika fa rehefa manatitra fanatitra ao an'Andriamanitra isika dia amin'ny toetsaina tsara feno fanoloran-tena. Ny mpanomea fifaliana no tian'Andriamanitra, satria tsy tokony iseho anatrehan'Andriamanitra ka tsy hitondra fanatitra isika. Ny ampahafolony dia an'Andriamanitra
Ary irian'Andriamanitra ny hamerenantsika izany araka ny teny fikasany satria izay malala tanana no handray fitahiana hoy ny ohabolana 2:420. Andriamanitra izany dia manerantsika ho mpiara-miasa aminy amin'ny alalan'ny famerenantsika ny hampahafolony sy ny fanatitra ho azy. Ka tsy mifanatitra sy ny vola ihany no aterintsika, fa hoentsika ao anaty an'Andriamanitra koa ny vavaka ataontsika mba ho an'ireo zaza marefo ary ho an'ny ray aman-dreniny izy ireo ihany koa. Hivavaka isika. Ray Masino, misaotra anao izay fa notahianao nandritra ny nemana ary afaka amerina ny fanatitra sy ny hampahafolony indray amin'ity sabata ity ho fanohanana ny asanao. Ampio izay mba hatoky anao mandrakariva ary ampio izay mba ahita fahasambarana amin'ny famerenana izany hampahafolony sy fanatitra izay irinao ho averina izany satria anao izy ireny ary apahany kely avy amin'ny raisinay no averinay ho anao araka ny teny fampanantenanao. Ampio izay mba halala tanana. Tahio koa ireo zaza izay nomena ho anay, indrindra ireo zaza izay marefo. Aoka ianao Jesosy no ametraka ny tanam-pitiavanao amin'izy ireo tsirairay avy, amin'ny fahasalamana sy fahendrena, fahazavan-tsaina ho an'izy ireo. Omenao azy ny fananao masina ary tahio ny hampahafolony sy fanatitra izay natolotray mba havita be eo amin'ny asa fanomponanao. Dia mino izay Jesosy fa ianao dia ombanay mandrakariva ary hitaro zanakay manokana ireo. Anaran'i Jesosy nanonanay mivavaka. Amen.
Faly miarabantsika rehetra indray nahatratra ity sabata ity. Fiadanan'ny tompony ho ao amintsika tsirairay avy. Arabaina manokana ny ankizy satria afatra manokana ho an'ny ankizy no entiko eto androany. Mialohan'izany nefa dia andeha hanondrika ny lohantsika sika hivavaka. Ray malalo, misaotra fa mbola nomena izao fotoana izao izahay. Omeo fifantohana feno ny ankizy kely. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tadidinareo ve ankizy ny tantaran'i Jesosy sy ireo ankizy kely? Jesosy dia tia ny ankizy kely rehetra. Tiany Jesosy avokoa ny ankizy kely rehetra. Tsy nanavakavaka mihitsy Jesosy fa tiany daholo. Na ankizy kely tsy manana ray aman-dreny na ankizy kely sahirana dia tiany Jesosy avokoa. Tsaroanareo ve ankizy namako ny tantaran'i Jesosy? Jesosy dia tiany ankizy kely rehetra. Tiany avokoa ny ankizy kely rehetra, na ankizy kely sahirana na ankizy kely tsy manana ray aman-dreny dia tiany Jesosy avokoa. Tsy ny ankizy kely salama tsara ihany nefa ny tiany Jesosy fa karakarainy manokana ihany koa reny zaza marefo reny. Karakarainy Jesosy tsara ny ankizy kely. Ny ankizy ve mahatsapa hoe karakarainy Jesosy? Andeha ny jerentsika amin'ny baibolitsika ao amin'ny Luka 7:20 ny 1:15 ka hatramin'ny 17. Luka 7:20 ny 1:15 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy nitondra zazakely koa eo amin'ny Jesosy mba ho tendreny. Fa raha vao nahita izany ny mpianatra dia nandrara azy. Fa Jesosy niantso ireo akeo aminy ka nanao hoe, avelo ny zaza nantona aza rarana, fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy tafiditra aminy akory. Eo amin'ny 9:40 dia hoe, avelo ny zaza anantona. Raika izy Jesosy mihitsy miantso antsika, andeha isika anantona ny Jesosy. Amin'ny maha-ankizy antsika nefa dia mbola mila fitiavan'ny dada sy nenitsika, mbola mora maratra ny fon'ny ankizy ka mila hoentina sitrany eo amin'ny Jesosy izany. Indrindra fa ireo ankizy marefo, ireo sahirana, ireo tsy manana ray aman-dreny an-tany. Ankizy namako, tsarovy fa antsika dia sarobidy eo amin'ny Jesosy. Manana lanja manokana antsika eo amin'ny Jesosy ary omeny fitahiana izay zaza ho antsika. Andeha isika anapa-kevitra androany ny ity reny namantsika reny. Tsy hanilikilika ireny namantsika marefo reny fa ity azy reny. Andeha isika hanao tahaka nataon'i Jesosy. Andeha hivavaka ho an'ireny namantsika sahirana reny, ireny namantsika marefo reny tsika. Andeha hanampy azy reny ihany koa. Inona reny mba azonao hanampiana azy? Atolory azy fa hanampy betsaka azy ireo izany. Dia ny jerentsika amin'ny baibolitsika ao amin'ny Ohabolana. Ohabolana 7:20 ny 1:17. Ohabolana 7:20 ny 1:17. Amin'ny anaran'i Jesosy, aza mamihina ny soa amin'izay tokony omena azy raha azony tananao atao ihany. Ankizy namako, tianao ve no fitaovana ampiasain'i Jesosy hanampiana ireny namantsika ireny? Mino fa fanirianao tokoa izany. Andeha isika hivavaka ho azy ireny. Raha entinay ambavaka manokana ireo zaza marefo amin'ity sabata ity. Omeo fitahiana manokana avy aminao izy ireny ary izahay mba hanaiko mpiara-miasa aminao hanampy azy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fenure Isa
Resiko fifaliana manokana ho any hitondra ny tenin'Andriamanitra ao anao sy ny angonanao amin'ity sabata mahafinaritra ity. Tombotsoa lehibe satria androany dia andro manokana natokantsika hitondranam-bavaka ireo ankizy marifo maneran-tany. Tsy eto amin'ny fatra izay misy antsika ihany fa manerana izao tontolo izao mihitsy dia mitondram-bavaka ho azy ireo tsika anio. Araka izany indrindra dia manana lohateny mahafinaritra tsika manao hoe tontolon'Andriamanitra fonenantsika. Ny tontolon'Andriamanitra fonenantsika. Mialoha ny amelabelarantsika izany lohahevitra izany anefa dia asaiko ianao hiaraka hivavakantsika. Ray malala eo misaotra satria nomena fotoana sarobidy izahay. Mitenena Jehova ho fa vonona ihany izay mpanomponao tsirairay avy. Ary omeo ny fiainanao masina izahay mba ahafahanay mandray izay tianao ambara aminay amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tontolon'Andriamanitra fonenantsika. Izay ilay lohahevitra izay efa natsidiko teo aloha ho velabelarintsika amin'ity anio ity. Fanontaniana tsotra sady mora ny valiny ndeha hanomboako ity famelabelarina ity. Moa ve fantatrao hoe iza namorona izao tontolo izao? Mino fa itsika ianao dia teny hoe ie Andriamanitra no namorona izao tontolo izao. Eny tokoa. Namorona izao tontolo izao Andriamanitra fa ny ao ambadik'izay dia hoe an'Andriamanitra izany izao tontolo iainantsika rehetra izao. Izao zany ianao dia azy avokoa. Raha mijery ny boky ny Genesis isika dia ny foron'Andriamanitra ho tonga lafatra izao tontolo izao. Saingy rehefa nanota ny olombelona, tsy nankatoa ny olombelona dia niaino ny feon'ny Satana isika. Vokatra izany dia nikorontana izao tontolo izao ary maro amin'ireo ankizy no lasa marefo vokatra ny fikorontana izany. Eo ohatra ny ankizy miaina ao anatin'ny tsy fisiana sakafo, ny mosary izany, miaina koa ao anatin'ny rivo-doza izay lazaintsika hoe loza voajanahary izy ireny. Maro ny ankizy izay marefo manokana vokatry ny loza voajanahary izay miseho eto amintsika. Tsy izay ihany nefa ny mahatonga ny ankizy ho marefo fa eo ihany koa ny zavatra manahirana izay ataontsika olombelona ihany. Isika ihany mandoto ny tontolo iainana misy antsika ka miteraka aretina ho andreny zaza ireny. Eo ihany koa ny fanararaotana izay mahazo ny ankizy amin'izao fotoana izao. Ary eo ihany koa ny ady izay hitan'izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina eny na ao an-tokantrano mihitsy azy dia misy ny ady izay mitondra fikorontana-tsaina ho andreny ankizy ireny.
na dia eo ara nefa zany olana rehetra zany dia miantso antsika Andriamanitra, miantso antsika kristiana Andriamanitra mba hijery manokana anareny zaza marifo reny. Satria dia izy reny dia ao anatin'ny zavaboarin'Andriamanitra. Rehefa miteny zany tsika hoe zavaboarin'Andriamanitra dia tsy ny voninkazo na ny zavamaniry na ny biby ihany ny atao antsointsika an'izay, fa isika olombelona ihany koa dia antsoina hoe zavaboarin'Andriamanitra. Ka reny zaza marefo reny ihany koa dia ao anatin'izay, ka andraikitsika ny mikarakara azy ireny amin'ny fomba manokana satria an'Andriamanitra izy ireny. Hoy ny Salamo faefatra amby roapolo, Salamo faefatra amby roapolo ny andininy voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Any Jehovah ny tany izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina ao aminy, fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano ny nampitoerany azy. Arak'izany dia izao hitantsika rehetra izao dia an'Andriamanitra avokoa. Raha jerentsika ny Genesis toko voalohana, hitantsika aminy koa ny toko faharoa, tamin'ny endriky ny tantany ampandohana dia tsy mitovy amin'izao hitantsika izao. Fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe foana sady maizina, aizina ozy izy ny tambonin'ny lalina, izany hoe tsy ny fankahitana mihitsy zany na dia efa raha hoe nisy olona teto an-tany. Rehefa mieritreritra ny tenako hoe raha zara ny teo amin'izany toerana izany hoe tambola maizina tsy misy ninina teto, mety tamana teto ve a? Dia tsotra ny valiteniko hoe tsy tamana teto raha za manokana. Tsy haiko ianao, fa ny amanokana dia mino fa tsy tamana teto a. Izao anefa, raha mbola foana ny tany maizina tsy nisy ninina dia efa teo ilay Andriamanitra izay namorona antsika. Efa nisy talohan'ny olona rehetra zany Andriamanitra, ary Andriamanitra dia efa nisy talohan'ny zavatra rehetra talohan'ity tany ity. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe azy izao rehetra izao. Rehefa hitan'Andriamanitra fa maizina ny teto ambonin'ny tany dia hoy izy hoe misy mazava, ary tsy ela fa avy hatrany dia nisy ny mazava. Rehefa nazava zany dia mbola tsy ny afa-po indray Andriamanitra, fa mbola niteny izy hoe aleo andeha hanamboatra tany miendrika boribory, bolabola mba hampisy endrika azy. Izany hoe tahaka ireny baolina filalaom-pananao baolina ireny zany no namoron'Andriamanitra ity zao tontolo izao misy antsika ity. Tsy nijanona teo izy, fa jereny hoe mbola tsy misy endrika indray le mazava sy le endrika boribory, dia nanapa-kevitra indray izy hoe aleo izy hisy eo ny maina dia hisy ny rano. Dia nisaraka izany, nisy zao tany andehanantsika izao ary nisy ny ranomasina izay hitantsika kehitriny ihany koa. Mbola tsy nahafa-po azy ihany zany dia mbola nanapa-kevitra izy hoe aleo indray asiana zavamaniry ety ambonin'ny tany, dia nanomboka nitsiry ny zavamaniry rehetra, naniry ny voankazo, naniry ny hazo, naniry ny voninkazo, ireo bozaka rehetra manamaitso ny tanàna. Dia mbola nitohizany ihany ny asa famenona ny tany tamin'ny alalan'ireo biby tany anaty rano, ny biby izay manidina hitantsika eny ambony eny, ny vorona zany, ary eo ihany koa ny biby izay hitantsika ety an-tanety. Tonga ny andro fahaenina, andro farany namoron'Andriamanitra izao tontolo izao, dia noforoniny ny olombelona voalohany dia Adama sy Eva izany. Rehefa jerentsika eto ny endrik'ity tanàna vaovao ity, mihoatra n'ilay teny aloha hoe maizina, dia mampite-honina satria efa vita avokoa ny fikarakarana rehetra, mahafinaritra masina mijery azy. Ry Sakaiza tanora malala, an'Andriamanitra izao rehetra izao, an'Andriamanitra ary azy koa ianao. An'Andriamanitra izao rehetra hitantsika izao, an'Andriamanitra ny voninkazo, ny voankazo, ny ranomasina, ny ninina dia azy avokoa, ary tsarovy an'Andriamanitra ireny zaza marefo ireny. Hoy ny Salamo 4:1 teo hoe an Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy, izao tontolo izao sy mponina eo aminy. Tahorin'ny namorin'Andriamanitra izao tontolo izao dia tsara avokoa ny zavatra rehetra. Tsy ny zavatra mahatsiravina zany mijery azy, tsy ny zavatra ratsy endrika zany, fa tonga lafatra avokoa ireo rehetra ireo. Fa rehefa tsy nankatao an'Andriamanitra isika dia lasa tratra ny fahalovana sy ny fahafatesana ilay voary mahafinaritra izay noforon'Andriamanitra mpamorona antsika. Nanomboka teo dia lasa nalazo ny hazo, lasa naloto ny rivotra, ny voninkazo dia lasa maty, ary indrindraindrindra isika olombelona dia lasa maty ihany koa. Andeha andray ohatra iray fotsiny isika amin'ny voninkazo. Betsaka amintsika no tian'ireny raozy ireny,
Ny raozy dia tsara tokoa rehefa jerena, rehefa maniry tsara izy, fa voafetra ihany anefa amin'ny fotoana ahitantsika an'izay fa malazo izy avy eo ary avy eo dia maina dia maty ilay voninkazo. Tahaka izany ihany koa ny olombelona. Terakitsika dia ankizy tanora lehibe ary avy eo antitra. Ny baiboly dia milaza hoe 70 na 80 ihany, fa ankehitriny ary dia mahitsika fa na zaza vao mena vava ary dia efa hiaran'izany fahafatesana izany. Vokatry ny fahotana dia miaina ao anaty fahafatesana isika. Izany indrindra no antony mampisy ny kamboty amin'izao fotoana izao. Misy ny ankizy semba na ara-batana, ny sasany manana olana eo amin'ny fandrenesana, ny sasany indray manana olana eo amin'ny fahitana, ny sasany dia tsy mahay miteny mihitsy vokatry ny izany fitotonganana teto an-tany izany. Ireo lazaiko aminareo dia mbola santionany fotsiny ny amin'ny fahasimbana nateraka ny tsy fankatoavana eto amin'ny zavaboarin'Andriamanitra. Izao anefa, na eo aza ireo fahasimbana maro isan-karazan'ireo, dia manantenanao Andriamanitra mba hikarakara manokana ireo zaza marefo ireo. Manantena antsika izy mba hahatonga antsika ho mpanompo mahatoky ka hikarakara ireo ankizy izay hiarany tsy fahatomombanana ireo. Andaosika anaraka ny ohatra izay nataon'Andriamanitra. Mahafinaritra be satria ny Andriamanitra izay namorona antsika dia Andriamanitra manana fahaiza-mamorona izy. Ka rehefa namorona antsika olombelona izy dia nomeny fahaiza-mamorona ihany koa antsika izay afaka ampiasaintsika hikarakarana ireny zaza ireny. Anisan'izay tian'Andriamanitra ho karakaraintsika ny vatantsika satria te-polon'Andriamanitra izy io. Tiany ihany koa ho karakaraintsika tahaka izany ireo zaza marefo izay miaina ao anaty tsy fahatomombanana. Isika zany dia tokony olona amin'ny fifaliana mandrakariva ireny zaza ireny. Aza jerena hoe ahoana ary ty zaza ty, ohatrany tsy haiko mihitsy miresaka aminy, fa izay efa izay ilay zaza dia anjarantsika no mahatonga azy ireny hita fifaliana amin'ny fiainana. Aoka tsika tsy hanavakavaka hoe satria volok'osy ty zaza ity tsy mitovy amin'ny amiko dia tsy tokony karakara azy satria izy mahantra, satria izy kamboty, satria izy kilemaina dia tsy afaka ny karakara azy fa eo indrindra no ilan'Andriamanitra mba hikarakarantsika ireny zaza sahirana, zaza marefo ireny. Amin'ity maraina ity, raha nijery ny famoronana vetivetintsika teo dia mampite-hideran'Andriamanitra mandrakariva ny namorony any antsika. Ary te hanazanao hoe andao tsika mivonahitra mandrakariva an'Andriamanitra vokatry izany fitiavany antsika izany satria na dia nanota ary isika dia mbola nomeny fonenana ahafahantsika mikarakara ireny hafa ireny ihany. Misy tononkira anankiray mahafinaritra ity. Tsy hira akory fa hovakiko aminao ny tononkira dia ianao kosa asaiko anaraka izany ary anaraka izany ampalianana tokoa. Toy izao velazany ny hira. Ianao ny namorona ny mazava mba ahitako ny tontolo mahafinaritra natao ahy. Ny lifily amin'ny masoandro sy ny volana, ny lanitra manga ary ny kintana, ny biby, ny vorona ary ny hazo. Tsy mino fa ho ahy avokoa ireo rehetra ireo. Noforonao izany ary navelanao eo ambany fiahiko. Mba hizarako tsotra izao ny endrikao sy ny sarinao amiko, tsy nanao ninonao mba ho mendrika fitiavana toy izany. Talanjonao. Noforonao ny feo mba andrenesako ireo naoty nampitony ao an-tsofiko, ny mozika ny vorona sy ny sakelidrano, ny antsoanjon'ny biby sy ny firany. Araka izany dia mahafinaritra loatra miaraka amin'ity Andriamanitra ity satria izy dia manolotra mandrakariva zavatra tsara ho antsika. Anio ary, raha manandrana fotsika hivavaka amin'Andriamanitra isika dia mangata aminy mba hahafahanao hikarakara ireny zandrikelin'Andriamanitra ireny, ireny zaza marefo ireny. Raha nomena tombotsoa ianao hiaina ankalalana dia andao mba hampiasa ny talenta izay nomen'Andriamanitra antsika hikarakara antsika azy ireny. Hoy ny Salamo 5:7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 5 hoe lehibe Jehova ka tokony hoderana indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalembiazany. Anjarantsika zany ny manao izay mahafinaritra ireny zazakamboty ireny satria mahafinaritra Andriamanitra mikarakara antsika azy ireny. Raha manandrana fotsika amin'Andriamanitra koa isika no hivavaka dia misaora azy no nanomezany antsika saina mahay mieritreritra afaka hikarakara ireny madinika Andriamanitra ireny.
Hitantsika teo fa Andriamanitra tokoa no namorona izao tontolo izao. Andao isaotra antsika satria nomeny fahazavana ny andro ahafahantsika miasa ary nomeny alina ahafahantsika makaina ihany koa. Nazavaina ny tao an-trantsika ary nomeny ranonorana ny tsirairay avy mba hampaniry ny fambolena izay karakaraintsika ihany koa. Misaotra antsika noho izany zavatra rehetra izany. Tsarovy anefa. Fa maro ireo ankizy izay tsy mba manan-kohanina akory vokatry ny ahitany izay any amin'ny toerana misy azy ireo. Tsy manana rano madio sotroina izy ireo. Raha eto amintsika manokana dia fantatsika hoe misy fatra izay misy zaza mijaly tsy manana izany rano madio izany. Noho ny tsy fankataovantsika dia efa rava ny fonenantsika. Nandika ny didin'Andriamanitra isika tamin'ny alalan'ireo fanaovana zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Mbola teo anefa Jesosy izay nanorona indray izany fonenantsika izany. Maty teo amin'ny fijaliana Jesosy mba hisolo ny fahotantsika. Raha maty teo ary izy nisolo ny fahotantsika dia mba tiany koa isika raha mba hikarakara ireny madinika ireny. Ny tontolon'Andriamanitra fonenantsika. Izay ilay lohateny nentintsika iteo. Nataon'Andriamanitra ho mpikarakara izao rehetra izao isika hanampy ireo izay mahatsiaro ho voahilikilika, hanampy ireo izay mahatsiaro tsy manana fanantenana. Mba fantatrao ve namako fa maro amin'ny ankizy maneran-tany no tsy afaka mankafy ny akaton'ny zavatra izay noforon'Andriamanitra. Maro ny antony. Misy noho ny ady misy ny loza voajanahary eo ihany koa ny fandrisana, ny aretina, ny fanararaotana ara-nofo sy ny fanararaotana ara-tsaina izay mahazo ny ankizy ary mbola maro ireo antony fahasantionany fotsiny ireo. Andao isika hiara-entana ka hitondra fifaliana manokana ho an'ireo zaza sahirana ireo. Ry Ray aman-dreny malala. Tiako akasary an-tsaina anao hoe manahoana rehefa hitanao izany tontolo anankiray izany hoe tsy misy fahazavana e? Mazava ho azy fa tsy hifankahita ianao sy ny ankonanao. Tsy hifankahita kory isika, tsy afaka ny hanao ny rahantsika mandritra ny tontolo andro satria maizina tsy ahafahana mandeha. Efa mba nandinika ve ianao hoe misy zaza teraka ane? Vao teraka izy dia efa tsy mahita amin'ny masony jamba ilay zaza. Vokatry ny fahotana izay nataontsika nahatonga izany. Misy zany eto amin'ity zao tontolo izao iainantsika ity, saingy nomen'Andriamanitra fahazavantsika, saingy ireny zaza ireny kosa dia tsy manana tombontsoa mihitsy nahita ny fahazavana izay nomen'Andriamanitra. Move tsy manohana fotsika loatra ny mahita izany. Ka androany dia miantso antsika Andriamanitra mba ho jiro hanazava ny lalan'ireny zaza ireny tsika. Raha mahafantatra zaza manokana tsika tsy afaka mahita amin'ny masony dia anjarantsika no mitondra azy ho eo amin'ny Jesosy. Ambaran'ny Baiboly ihany koa fa ireo olona izay tsy mahalala Andriamanitra dia jamba ara-panahy. Misy ihany koa ireo zaza marefo ireo ny jamba ara-panahy dia napetraka Andriamanitra tamintsika indray ny andraikitra mba hitondra azy ireny ho eo amin'ny Jesosy mba hahatonga azy ireo tsy ho jamba ara-panahy intsony. Tiako ihany koa ny anazanao amin'ity maraina ity mba hakasara saina izao tontolo izao tsy misy hazo. Efa mba nieritreritra izany ve ianao hoe eto amin'ity izao tontolo izao ity dia teto daholo ny zavatra rehetra ankoatra ny hazo? Ny Baiboly dia maka ohatra anankiray voankazo iray ohariny amin'ny Kristy. Inoko fa fantatrao dia voaloboka izany ary sika kosa ny sampany. Raha miala amin'io voaloboka isika dia tsy afaka ny anao na enina na enina. Amin'ity anio ity dia asain'Andriamanitra koa izaho sy anao hitaona andreny zaza marefo ireny ho eo ny Kristy ilay fototra hijoroantsika. Satria na dia marefo ary izy ireo dia afaka ny hitombo hatrany rehefa miaraka amin'ny Kristy. Ry Ray aman-dreny malala. Irina indrindra raha isika izao nitondra ireny zaza ireny ho eo amin'ny Jesosy. Ary tiako ampieritreretana antsika farany amin'ity an'ity ny hoe efa mba nieritreretinao ve? Azonao alaina sary an-tsaina ve hoe tontolo iray tsy misy ray aman-dreny? Izany hoe ny zaza anankiray dia tsy misy dada, tsy misy neny izy. Efa mba nandinika ve nareo hoe misy ankizy miaina tsy misy ray sy reniny eto amin'ity tany izay iainantsika ity? Ary ny tena mampalahelo amin'izy ireny dia tsy manana olona izay afaka hisolo ny toeran'ny ray aman-dreny kory izy ireo. Napetraka Andriamanitra izao sy ianao mba hikaraka azy ireny amin'ny fomba manokana. Ahoana moa ny fomba ahafahanao hisolo ny toeran'ireny ray aman-dreny ireny? Amin'ny alalan'ny fikarakarana manokana azy ireny, inona ny zavatra mety ilainy mba mety ahafahany mitovy amin'ny ankizy rehetra. Na dia tsy misy ary ireo ray aman-dreny velona izay niteraka azy ireo.
Andriamanitra nilaza ao amin'ny baiboly fa izy no raintsika. Ary Andriamanitra nametoky atsika fa raha manapa-kevitra izao sy ianao hikarakara manokana hijoro ray aman-dreniny zazak'amboty ireny dia hanampy atsika Andriamanitra amin'ny fomba manokana. Andeha ary anaiky ny fitarihan'Andriamanitra sika amin'ity anio ity ka ireo zazak'amboty rehetra dia tsapa fifaliana izy ireo rehefa mahita atsika. Ahita ny mason'i Jesosy eny amintsika izy ireo satria maneho fitiavana azy ireo isika, manampy azy ireo isika ary manoro azy amin'izay lalana tokony ataony satria efa tsy eo ireo ray aman-dreniny ireo. Hoy ny Jakoba 1:7. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fahazavana. Tianao ve no ampiasan'Andriamanitra mba hikarakara ireo zaza marifo amin'ity anio ity ka hanomeza zavatra ilain'izy ireo ho fitaovana mahomby mba hampisotritra ny ara-panahin'ireo zaza marifo ireo. Andeha hivavaka isika no amin'izany fanapa-kevitra lehibe izany inoko fatapa-kevitra ianao amin'ity anio ity mba hikarakara manokana andreny zaza ireny. Mivezivezy mitady mpamonjy anahy, raha sendrady mafy eo amin'ny fiainana, aza mandany andro mikaroka ianahy, fa ny akaikindrindra ilay tompona, tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsory izy zao fa marianao tokoa, antsory aza misalasala tondony le izy zao. Aza havezivezy mifosy fanaina, fa ny akaikindrindra dia Jesosy lay tompona, tsy mba mandao mihitsy, tsy sasatra miandrana, tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsory izy zao fa marianao tokoa, antsory aza misalasala tondony le izy zao, indro efa vononizy iay no mivavaka. Aza mirepirepy mitady ny tena soa, ny vola sy arena dia samy olo tokoa, ka tsaony tsara indrindra ny toetra mandrakizay, tanana kanto loatra ny toeranao
sambatra ariva afakitsika raha malalo misotra noho izany torteny izay nomenao anay izany androany. Mangataka izahay raha eo mba anaiky ho fitaovana mahomby ampiasainao ikarakara manokana ireny zaza marefo ireny. Aoka mba hatsapa fitiavana avy aty aminay izy ireny ka ny ataony rehetra ane ny teninay ny fihetsikay dia ampaheran'ireny zaza ireny avokoa isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.